atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fania. Andriamanitro iankohaka aminao ane ny tany tontolo ary hideranao sy hiantsa ny anaranao ry avo indrindra. Ny teny fiarabagna de karaha fary lavavanigny tsy lany hamamiagna. Ke eto zahay de agnatin'ny haravoagna hafaliagna no manolotro zegny teny fiarabagna zegny amintsika tsiraikiraiky aby mandeha mitsidiky ny tokantragnontsika agny. Ke hoeniky ny fahasoavan'Andriamanitra netsika jiaby eo ampitandrignesagna izao anjapehon'ny radio fagniry izao. Alady faharoe mandavantaogno agnatin'ny taonaby ny lohevitra zay narason'ny fiangonana mba hodinintsika amin'ity andro iniany ity de ny hoe samy nantsoin'Andriamanitra tsirairay isika. Mba ahafahantsika mandiniky misimisy kokoa zegny lohevitra zegny de nda ivakigny amintsika ireto ten'Andriamanitra telo izay naroson'ny fiangonana mba ho vatsym-pagnahy ho antsika iniany ity. Ka rehefa aveo de saigna atsika hitandregny ny fampianarana toroteny izay nataony ray aman-drenitsika archevêque son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fagniry. Ke ny vakiteny masigny voalohany andeha hitandregnesantsika boky voalohany Samuela ao amin'ny toko fahatelo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Mitenena Tompo fa miheno ny mpanomponao. Tamin'izany andro izany i Samuela nandry tao an-tempolin'ny Tompo izay nisy ny fiaran'Andriamanitra. De nantsony Tompo i Samuela ke namaly hoe inty aho, sady lasa izy niazakazaka nankagny amin'ny Heli nanao hoe inty aho fa niantso ahy ianao. Ary hoy i Heli, tsy niantso anao aho fa miverena mandry. Dia lasa izy nandry. Nantsoin'ny Tompo indray Samuela ke niarigny i Samuela dia nankagny amin'ny Heli nanao hoe inty aho fa niantso ahy ianao. Namaly i Heli hoe tsy niantso anao aho anaka fa miverena mandry. Tsy mbola nahalalan'ny Tompo i Samuela satria tsy mbola nanehoagna ny tenin'ny Tompo izy. Ary nantsoin'ny Tompo fanotelo indray i Samuela ke niarigny dia nankao amin'ny Eli nanao hoe inty aho fa niantso ahy ianao. Fantatry Eli tamin'izay fa ny Tompo no niantso ny zaza ka hoy i Eli tamin'ny Samuela mandeha namandry fa raha misy miantso anao valy hoe mitenena ry Tompo fa miheno ny mpanomponao. Dia lasa i Samuela nandry tagny amin'ny fitoerany. Ary tonga ny Tompo ka nitsangana tao dia niantso toy ny taloha nanao hoe ry Samuelo. Dia namaly Samuela hoe mitenena Tompo
Mitenena tompo fa mihaino ny mpanomponao. De ny tombo ho lehibe i Samuela sady nomba azy ny tompo ary tsy navela ny horaraka-tany ny teniny. Izany ary ny tenin'ny tompo isaoragna ny Andriamanitra. Ni tompo manavaka azy amin'ny andro fahoriana. Ny tompo miamina sy mavelo sambatra azy, sy mahafoy eo amin'ny ady sy ny fota mandrevo. Oninahitra ny oniray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Teoloa si ankehitriny sy mandraksay amen. Radio, abelany elony, pati fantanisay ataony. Vakteny masigny faharoa, taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto ao amin'ny toko faha enigny raisiny amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka ajanogno amin'ny andininy faha roapolo. Rantsambatan'i Kristy ny vatanareo. Ry kristianina havana, ny vatagna tsy mba ho an'ny fijangajangagna fa ho an'ny tompo ary ny tompo ho an'ny vatagna. Efa nananganko velogno ny tompo Andriamanitra ke nanangagna antsika amin'ny heriny koa. Tsy fantatrareo va fa rantsambatan'i Kristy ny vatanareo ary zay miray amin'ny tompo dia fagnahy iray aminy. Halaviro ny fijangajangagna. Ny fahotagna hafa rehetra dia ataon'ny olona agnivelan'ny tenany avokoa, fa ny fijangajangagna ihany no ataony amin'ny tenany indrindra. Tsy fantatrareo va fa ny vatanareo dia tempolin'ny fagnahy masigny, izay mitoetra ao agnatinareo sy noraisinareo tamin'Andriamanitra ke tsy ianareo ny vatanareo, fa olombo vidy lafo ianareo. Andriamanitra ary no omeo voninahitra amin'ny vatanareo. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaoragna ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, tena miteny tompontsika. Alleluia, 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 ubiruni vauvama fali. Alleluia, 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 tena miteny tompontsika. Alleluia, 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 ubiruni vauvama fali. Evanjely masigny nosoratany masinday Joany ao amin'ny toko voalohany ny andininy fahadimy amby telopolo ka ajanogno amin'ny andininy faha roa amby efapolo. Nahita izay nitoerany izy ireo sy nitoetra teo aminy. Tamin'izany andro izany, teo i Joany sy ny mpianany roa lahy, ka hoy izy nahatazagna an Jesoa nandalo. Indro ny zanak'Andriamanitra. Nandray zany ireo mpianany roa lahy ireo dia nagnaraka ani Jesoa. Ary nitodika i Jesoa ka nahita azy ireo nagnaraka azy dia nagnano taminy hoe, inona no tadiavinareo? Ary hoy izy ireo taminy, Rabi, izany hoe ry mpampianatra raha adika, eza ianao no mipetraka. De hoy izy taminy, avia fa ho hitanareo. De nandreha izy ireo ke nahita izay nitoerany sy nitoetra teo aminy tamin'igny andro igny, ary tokony ho tamin'ny ora fahafolo tamin'izay. I Andre rahalahin'ny Simona Piera no anankiray tamin'izy roa lahy izay nandre ny tenin'ny Joany ke nagnaraka ani Jesoa. Ary ny olona voalohany nifanena taminy kosa de i Simona rahalahiny ke nilaza hoe, efa hitanay ny Mesia, izany hoe i Kristy raha adika.
dia nentiny nankany am Jesoa izy ke noho nijery azy Jesoa dia nanao hoe ianao no i Simona zanaky Joany atao hoe i Sefasy ianao izany hoe Piera vato. Izany araka ankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny Tompo dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, amin'izao fanomboan'ny taona izao alahady sotra faharoa mandavataona no ankalazaisika ny anyty, zany hoe miditra tanteraka amin'ny fandaliana-pinoana isika ka ny teny faneva ho ansika eto amin'ny dioseze dia ity izay itoerako no amokatra be, mitoera amiko ary izay toerako no amokatra be hoy Kristy, ary raha mamokatra be ianareo dia ho lavrary ny hafalianareo ary ho feno fiadanana tanteraka ianareo. Ka amin'izao alahady sotra faharoa dia sy inona tokoa ny ireo vaky teny telo ampitain'ny eglizy amintsika fa miresaka an'izay Andriamanitra mianso asika izy ary mianso asika sirairay satria tiany isika ao anatin'izany hafaliana zany ary tiany isika amokatra ary isika raha teo moa mangetaheta mba anana an'izay fiadanana sy ny asambarana zay mirary isika mba amokatra ny fiainansika ary amokatra be deaibe sy ho ansika ihany fa ho an'ity firenesika ity, ho an'ny fianakaviasika, ho an'ny eglizysika. Ka izay indrindra ary ry kristianina havana mianso asika tokoa Andriamanitra, mianso asika izy tahaka ny ansoiny an'ny Samuel. De hitasika ny vaky-teny voalohany ny tantaran'ny Samuel, sy nazava tamin'ny Samuel ny anson'Andriamanitra. Aza gaga arsika raha misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainansika ka sy mazava, raha misy anson'Andriamanitra mbola sy hitasika tanteraka ny momba azy, mila mpanelanelana sika na de ny mpamelanelana koa aza ndraindray mety sy de mazava azy tanteraka, ary de zay ny asan'ny eglizy raha reny sy mpampianatra izy, reny mikolokolo manambara amintsika izay mahasoa atsika, ary mpampianatra izy manambara ny marina ary mety marary zay, mety mafy zay marary zay, izay marina izay fa ny tadiaviny dia anoro asika ny lalakombana, aiza asika tahaka ny Samuel nanatona ny Eli ka nambara ny Eli tamin'ny Samuel ny izao no ambarao amin'Andriamanitra, inty aho mitenena tompo fa mihaino ny mpanomponao, ary de tamin'izay nahafantatra ny lalakombana i Samuel. Ke izay koa amin'izao fanomboan'ny taona zao fa indrindra isika tanora, satria tanora i Samuel, ka isika ahay anatona an'Andriamanitra ka hiaino ny afatr'Andriamanitra mba ho generation mpanorona isika, mba ho taranaka mpanorona isika fa sy anapotika sy andrava. Ka izay ihany koa no ensika ao amin'ny evanjely nikatsaka ny misy an' Jesoa ireo mpianatra rehefa nandalo nandalo teo akaikiny Izoany Jesoa, dia Izoany araka nilazaisika teo mila mpanelanelana isika, Izoany no nanoro tamin'ireo mpianany ary sy nifikitra tamin'ireo mpianany izy, azo ny natao zay fa nitadiaviny dia ahitany soa, ahitany tsara, ahitany lalakombana ireto mpianatra ny reto, ka natorony hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Nandre izany ireo mpianany roalahy de nanaraka an' Jesoa izy. Ny faniriko amin'izao fanomboan'ny taona izao ho antsika tanora tsiraikiraiky de mba ahita olona manoro lalana tahaka ny Joany, mahita fahendrena. Izoany olo kendry izy satria olo marin'Andriamanitra,
olo-marina izoany ka izay koa aoka isika ao anatin'ny fahamarinana de ho feno fahendrena ka anaraka antsika ireo tanora manodidina asika ary de manana modely isika dia Lucien Botovasoa nanoro nireo tanora izy ary de tahaka izay ihany koa ireo naman'ireo mpianatra ireo nanantona an Jesoa ireo ary de nanontany i Jesoa inona ny tadiavinareo ary fantatra ny Jesoa zay tadiavisika fa indrindra isika tanora manomboka izao ny taona ry tanora zandry malala ho ansika kristianina maro ny zavatra mifaomafao amin'ny fiainansika manontany asika siraikiraika i Jesoa ary zany ny anson'Andriamanitra inona ny tadiavinareo tena maly ireo mpianatra izay nao no mitoetra izay tokoa izay toeran'i Jesoa tokoa no mamokatra be ka izay no tadiavin'ireo mpianatra ka izay koa raha te hamokatra isika dia manatona an Jesoa teny valian'i Jesoa aviaka ho hitanareo izay tokoa raha mikatsaka an Jesoa sika de dikan'izay efa mahita azy ka azony soa ka hitoetra ao aminy ka hamokatra be ary i Simona Piera no tam'izay koa no nanantona azy ary nifanena taminy koa i Simona ka nilazain'ireo rahalany hoe efa hitanay ny Mesia engany isika araky ny afatry ny eveka araky ny lazain'ny papa mba ho taka ny tanora mpivahiny finoana ka izay mifanena amintsika de mahita any Mesia tahaka ny ireo ny tahaka ny Simona ny fanena tamin'ny rahalany ka nilazany rahalany hoe efa hitanay ny Mesia engany isika tanora kristianina ny teny hoe Kristy midika hoe Mesia kristianina de isika koa no famantarana ho an'ireo manodidina asika ka amin'izay i Jesoa ilaza amin'ny sika sirairay avy satria mifototra ao amin'ny sika mitoetra ao amin'ny sika ka lazany i Jesoa i Piera eto hoe ianao no Simona zanak'i Joany atao hoe Sefasy ianao ho Piera zany mba ho vato fehizoro ary ho vato sy azozogozonina isika siraikiraiky ka ny afana mifikitra sara amin'ny famonjena isika ary zary famonjena ho an'ireo manodidina asika ary de zay no antena isika tokoa ary amin'izao taona vaovao izao mba ho marim-potitra sara hivahatra sara ny finosika ka ho zary famantara-pamonjena ho an'ireo manodidina asika satria ola raika ao amin'ny Kristy isika ka amin'izay oka olom-baovao ao amintsika araky ny afatry masin-dapoly ao amin'ny vakiteny faharoa mba sy ho azo ny rendrarendra sy ny fitapitaka ny zao tontolo zao sika izany hoe sy ampifangaro ny fiainansika amin'ny fiainana maro samihafa fa ho tena rasambatany Kristy tokoa isika ho iray aminy ho fanahy iray aminy ka amin'izay ho lavitra sika ireo fiainana sy fitondratena voalazany masin-dapoly ka lavitra ny fizangazangana isika ninona moa ny fizangazangana fa izay fifangaroan'ny zavatra eo amin'ny fiainasika ary ny fizangazangana ara-nofo ny faratampony fa misy ny fizangazangana ara-saina misy ny fizangazangana ara-panahy ihany koa dia araky ny voalazan'ny masin-dapoly eto ny fahotana hafa rehetra dia ataon'ny olona anivelan'ny tenany avokoa fa ny fizangazangana ihany no ataony amin'ny tenany indrindra ka oka ho tempolin'Andriamanitra tokoa isika antsoin'Andriamanitra isika tahaka ny Samuel antsoiny isika tahaka an'ireo apôstôly ary hifikitra aminy hitoetra aminy isika ka ahamokatra be eo amin'ny fiainasika koa
aokary iombona amin'ny tanteraka isika ry Jesoa tompo ianao mianso anay ary mianso anay siraikiraiky ka ampio zahay ahay amaly anao ary ahay ampiasa ireo talentanay sirairay avy ifanasoavanay anasoa ny hafa anehoanay ny fifankatiavana ka hiala amin'ireny fiainana sy zarizary ireny zahay ka ho tena ho taranaka mampizoro tokoa ho taranaka miala amin'ny fiainana sy fitondratena sy mety fa ho taranaka mpanorona tokoa izahay ary vonina mandrakariva anatanteraka ny sitraponao amin'ny lala ny asa ampanaovinao anay mba ho fiderananao ary ho fanomezam-boninahitra ny Andriamanitra aoka tanteraka zany Ray Zanaka sy Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny ekilizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur